ny fampiavanam-pirenena ny Madagasikara ny tsy tany miady ohatrany hoe any Afrique du Sud zao nisy le fampiady tany entre ny mainty sy ny fotsy zay zany mahatonga an'le hoe tokony nisy fampiavanam-pirenena tany Afrique du Sud c'est normal fa eto Madagasikara ny ady la politique ny misy eto ny mpanao politika zany ny tokony fanaraka eto fa tsy ny vahoaka mihitsy ny korontanina sy anaovana fandanimbola amin'ny resaka fampiavanam-pirenena ilaina koa ny fampiavanam-pirenena fa raha ohatra anao tsy madio saina tsy madio fo dia tsy ilaina tokony azany fampiavanam-pirenena zany satria manjary mihitsy le hoe tsy miady efa kobay akelika ihany zay zany ny anahy fahitako raha aminah aloha filoham-pirenena tsy tokony hitarika an'izany fampiavanam-pirenena zany ina ny antony tsy tokony hidirany amin'izany tokony hiavana amin'ny mapara izy aloha zay mapara nahatonga azy eo amin'ny toerana misy azy zay izy vao tokony hitarika fampiavanam-pirenena mikasika ny resaka ny filoham-pirenena zany aloha fahitako azy dia hitako aloha izy tsy dia miompana loatra amin'ilay sosialim-bahoaka nefa ny tena olana amin'izao fotoana zao ilay sosialim-bahoaka zao zany indrindra ny insécurité zao be dia be mihitsy zany zao ny tena problème ny insécurité na dia tianao fety ny olona na dia zany andao ny tokantrano zany sarosarotra amin'ny olona ka ny anahy zany aloha le izy tsy nahafapo anahy tant que mahasolombavambahoaka anahy satria tokony fantoka tanteraka any amin'ilay sosialim-bahoaka zany zay ny tokony kabary tokony atao